Eny ary tompoko lasy tompoko vavy dia ampifaliana indray no androsoana ato anatin'ny tokantranontsika mianakavy amin'ny alalany ity fandarana ity. Tahaka ny fa mahazatra antsika hatramin'izay dia ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Ertina izay filoham-panorona ny trano vavana vaon'oloko indray no hiaraka hifampitafatafa amintsika ao anatiny adi-pamantaranandro 30 minitra. Faly miarabanao pasteur Ertina. Manona ny fiadanany tombo amintsika rehetra dia miaraba Santony. Ya, araka ny resadresakintsika tatoato mo pasteur dia tafiritsika ao anatin'ilay séminaire ngezabe nampitondraina ny lohateny hoe fahamasinana, lalambe ny fahamasinana. Saika metraka fanontaniana pasteur Ertina hoe inona ny tena nanosika ny pasteur Ertina anatateraka nyity séminaire ny fahamasinana ity aty amin'ny famaranana ny taona. Zava-dehibe tokoa zay atao anatin'ny famaranana ny taona marintsika amin'izao fotoana izao Santony. Ary misy zavatra mila takatra mihitsy manoloana an'ireny le atao hoe valim-bavaka tsy mety mivaly ireny. Ity no anisany valim-bavaka sarotra indrindra zay atao hoe tsy mety tena mivaly eo amin'ny fiainan'ny olona Santony. Ohatra voalohany le hoe manana zanaka maditra dia tsy mety miova le zanany. Ohatra hoe zanaka mifokarongony, zanaka misotro toka, zanaka manao adalàna, mampararirary ny ray aman-dreny reny. Faharoa ohatra hoe vady ditram-bady, hoe tsy mety miova ny vadiko, hoe tsy mety mibebaka ny vadiko, hoe sisisisisy. Reny zany anisan'ny fantanina mampametram-pantaniana zany hoe inona no mahatonga le fiainan'ny olona tsy mety miova, maninona ny fiainan'ny olona no ohatra zay zany hoe tsy mety azahoana valim-bavaka. Mitaky fahamasinana ary zay mihitsy moa ny loha hevitritsika zany amin'ity hoe volana amaranantsika ny taona ity mihitsy dia tena le hoe séminaire momba ny atao hoe tontolona fahamasinana. Satria raha vao raisiko ohatra Santony ohatra hoe zanaka maditra, vady maditra dia be da be ny renim-pianakaviana na ny ray aman-dreny alai-panahy miteny an'izao teny zao hoe pasteur eto mambavaka ny zanako mba hiova, eto mambavaka ny vadiko hiova fa ny vadiko maditra, ny zanako maditra mifokarongony, mba eto mambavaka pasteur mba hiova. Fantatrao ve ny dikan'izay teny zay zany indraindray? Ny dikan'izay teny zay dia hoe apetraka eo am-pelantananao pasteur ny zanako, apetraka eo am-pelantananao ny fiovan'ny vadiko, nefany misy zavatra ngezabe zay takian'Andriamanitra amin'ireny olona ireny. Misy zavatra ngezabe. Raha ohatra zao ka maditra ny zanakao, ohatra hoe mifokarongony, misotro toka, miaraka amina vehivavy, lehilahy miaraka amina karazana lehilahy, dia tadidio fa io zanakao io manao an'ireo adalàn'ireo dia mahazo plaisir, mahazo fahafinaretana ao anaty fahasambarana be mihitsy izy miaraka amina vadin'olona. Mifokarongony izy ao anaty fahasambarana be mihitsy izy hoe tsy izy fiainan'ohatra nyity letsy. Izy misotro toka sy misotro labely isan'andro isan'andro manao adalàna io, io tena faratapiny lavy, io plaisir aminy. Asinao ianao le renim-pianakaviana nefa ianao le ray aman-dreny indray mahatsapa hoe tena lalan-diso mahazo an'ity zanako ity, very ty zanako ity. Le zanakao tsy mahatsiaro marary fa le ray aman-dreny ny mahatsiaro marary. Ka raha le ray aman-dreny ny mahatsiaro marary dia le ray aman-dreny aloha zany mila fitsaboana voalohany. Azonao tsy le zanaka maditra no mila fitsaboana voalohany fa ilay ray aman-dreny mahatsiaro marary, mahatsiaro mangiry firy no le ditra ny zanaka, no le ditra ambady, ianao le mahatsiaro marary io, ianao aloha mila fitsaboana. Ka raha ho any am-piangonana ianao dia tsy le anovan'ny vadinao fotsiny na anovan'le zanako fotsiny. Zay aloha zany mamaky an'ireny karazana olona ohatr'ireny hoe le anovan'ny vadiko, anovan'ny zanako, fa rehefa tonga ianao dia tadidio fa ianao aloha ny tsaboana voalohany.
herinao aloha sotranina voaloha zay vo ny vadinao zay vo ny zanakanao azonao zany ka eo zany tsy ampy fotsiny le hoe tsy ampy fotsiny le hoe eto mambavaka pastera mba iovany zanako eto mambavaka mba iovany vadiko eto mambavaka mba fa tsy ampy fotsiny zany zay fa herinao mihitsy aloha no manolo tena herinao le matsiaro marary herinao mihitsy aloha no manatona an' Jesosy herinao mihitsy aloha no sitranina herinao mihitsy aloha no atanjahana le fonao marary io mihitsy le fonao malahelo mihitsy le fonao maratra vokatry le ditranjanaka ditrambady herinao mihitsy aloha sitranina de rehefa matanjaka le olona Jean Anthony mahery ny ara-panahany zao manko ny zavatra mila takatra ianao zao roatra raha miteny hoe maditra ny zanako maditra ny vadiko ianao nge miatrika ny olana io any atokantrano e ilay olona zany miatrika an'le ditra ambadiny eo io raha matoy miatrika an'le ditra anjanany eo izy mivady reo miatrika an'le ditra anjanany eo ka raha olona kivy ianao zany ao anatin'ny tokantrano raha tsy hainao miatrika ny olana ataon'le zanako io de miodikodiny eo foa ny olana io miodikodiny eo foa ny olana io noho zany ianao mihitsy aloha ny mila ampianarina ianao ny mila tanjahana ianao ny mila matanjaka ny ara-panahy de rehefa matanjaka io olona io Jean Anthony de izy avy eo miatrika an'le problème ao an-tanànany ao am'le zanany ainy am'izay ny miatrika an'le hoe ahoana inona ny vavaka tokony ataoko andreseko ny ditra n'ity zanako ty andreseko ny ditra n'ity vadiko ty ahoana ny fomba hiatrehako am'izay ity olana atao anatin'ny tokantranoko ty ka le olona manana le olana aloha na le matsiary marary izy ny mila manolo tena voaloha izy ny mila mivavaka amy aloha de avy eo a eny andalana eny raha la Jean Anthony eny andalana eny io mahalala am'zay izy ny fomba hiatrena tonga de raisiko ohatra imbedabe zany mahita olo ohatry zany aloha zany a de tonga de meko an'izay torohevitra efa azavaiko zay Jean Anthony tonga de meko torohevitra hoe ianao aloha mandrosoa de mialean'ny olona io tamboalohany eo a ditranjanaka ditrambady de ohatrany hoe mila vavaka amy paster izy fa izao ny mahafinaritra rehefa nanomboka ny roso izy mivavaka de miamatanjaka ny ara-panahany le zanany atsy mbola tsy miova le vadiny mbola tsy miova fa izy miamahery miamahery de manahoany ianao zao efa miafalifaly e paster efa miamatanjaka ny foko efa miafalifaly efa miala ny alahelo tapoko ato fa le vatiko aloha mbola mifoka rongony zany hoe manana hery izy hoetiny atrehany an'le olana manana hery izy etiny atrehany an'le olana de tsy hery fotsiny fa manana stratégie avy amin'ny fanahy masina manana hevitra hoe zao ny fomba hiatrehanao am'izay ioadiny le zanakao ioadiny le vadiny fa be da be zany io zany tsy vita mivavaka fotsiny hoe ametra tanany ianao raha matoa fa mijaly ametra tanany ianao fa mba iova tsy zay fotsiny io fa misy zavatra be da be tokony ataonao hiatrehanao an'io ditran'io zanakanao io iditran'io vadinao io misy zavatra fomba hiatrehanao an'izany fampianarana fa io zany tsy vitana ranomaso tsy vitana fitarainana tsy vitana alahelo le izy Jean Anthony ka raha mipetraka ny fanontanianao teo manao hoe inona no ny safidinan'lay loha hevitra hoe fahamasinana raha volan'ny fahamasinana alohan'ny farantaona de zay mihitsy le izy a le olona mihitsy aloha ao anatin'ny olana ao anatin'le problema no sotomina hitsofoka ao anatin'ny fahamasinan'Andriamanitra tsy le valim-bavaka fotsiny zany mamaiky tsy le délivrance mamaiky tsy le hoe eto mambavaka mba iovany vadiko fa ianao aloha no mitsofoka eo amin'ny fanatren'Andriamanitra eo amin'ny fahamasinan'Andriamanitra de misy zavatra milamina ho azy eo ambadika eo fa zara la Jean Anthony mampanantena miovy io tsisy an'izany hoe zanaka maditra zany ka tsy miova tsisy an'izany hoe vady maditra zany de iziriziry amin'ny hevinao de tsy iova io zany raha vo mitsofoka ao anatin'ny stratégie n'Andriamanitra sy ny fomba fiasan'Andriamanitra ianao tsisy an'izany tsy miovy zany hoa tsisy an'izany malemo azy ny herin'ny adalàna malemo azy ny herin'ny famosaviana ny herin'ny ditra eo anolohan'ny fahamasinan'Andriamanitra eo anolohan'ny fa le olona no mila misy an'izay etaeta
le zany tsy ampy fotsiny hoe délivre eo na etao mambavaka fa mikorotana tokantrano fa le olona mihitsy mitsofoka eo amin'ny fahamasinan'andriamanitra de milamina ho azy io zany mahafinaritra be le fanazavana pasteur Ertina hita hoe malina be mihitsy le faman-kevitry ny soratra masina faraparany taontsika zao pasteur Ertina hiditra ao anatin'ny andro vitsivitsy izy tafiditsika ao anatin'ny taona vaovao 2025 mety misy ifandraisany ve le famasinana ty amin'ny faran'ny taona 2024 iatrehan'ny olona ny toy ny fiainany amin'ny 2025 sa manao kory pasteur Ertina ka misy ifandraisany foana mo ny tsara mariana foana aloha zany tony de ny hoe ny reny loha hevitra raisitsika to reny de tsy hoe loha hevitra eritsereta amin'ny pasteur Ertina de mitsofotsofoka ho azy eo an-tsaigny ao de zay mahafinaritra ny fony de hoe ndondray raha ngatako an'ity ndrayko tsy zay fa tena hoe fanay masina misintsy ny hoe zao no zavatra atao amin'ity volana ty zao ndraiky ny zavatra atao amin'ity volana ty de tena taridalana mihitsy avy amin'ny fanay masina ka ozy izy ny tenin'andriamanitra ny andao nefa kitsika atao amin'ny bokiny Joshua vakina vetivety Joshua toko fatelo zany tony vakiko ny andiny fadimy ny nono tsara ary Joshua tamin'ny olona manamasina ny tenanareo fa rampitso de anao fahagagana eo aminareo Jehova averiko manamasina ny tenanareo fa rampitso de anao fahagagana eo aminareo Jehova azonao melohan'ny zavatra ngeza be ho ataon'Andriamanitra eo amina fiainan'olona ankiray de mitaky fahamasinana lalina be Andriamanitra io zany arakarakany hoe zavatra ho ataonao rehefa ohatra ka fahagagana kelikely va ny mavaka madinidinika ny ataon'ny andrasan'le olona madinidinika kelikely dia fanaraka amin'niko ny fahamasinany azonao fanaraka amin'niko ny fahamasinany zany no lazako anao no mampiavaka zany za moa nisy pasteur andresaka tamiko de zao ny tenin'ireo pasteur reo inona pasteur Ertina ozy izy ny mahatonga anareo misarin-doha vehivavy manao zipo lava ny anareo tsy mihinana biby maloto nareo sabaty nareo mivavaka nareo ve tsy mahatsapa eo ambany lalany nareo ohatra be dabe zavatra fadifady zay moa zany ny fijerandreo le be dabe zavatra fadifady fa tena koa aloha fa tsisy fadifady zany eo amintsika eo aminay eo tsisy fadifady zany ny manota ihany ny fady eo ny mandika baiboly ihany ny fady eo manenina vehivavy eo aminareo no misaraka ny placen'lehilahy sy ny vehivavy fa manenina izy io raha-piarahana voatrany hoe ambany lalàna be ny fijerinay azy ny zipo lava ny saron-doha anina de jerenareo nga ozy izy de zao tsara ny tenin'le pasteur zay jereva nefa ozy izy reny le fiangonana malaza ny andafy reny misy osotra ny reny ozy izy ary misy fahagagana any nefa jereva ny vehivavy io ozy izy mipatalo mifinjifinjy manana ny akanjo tiany anaovana samy manao zay tiany ary nahita Madagasikara ozy izy be da be ny pasteur ampiasain'Andriamanitra nefa tsy misaron-doha de tsotra nazavaiko azy samy manana ny zavatra kendreny samy manana ny zavatra kendreny tsy anjarako ny mitsara fiangonan'ny hafa tsy anjarako mitsara ny fiangonan'ny olona araka ny tenin'izay hoe any anatin'ny fiangonana sasany misy ny sasany kavony ila mpitendry zava-maneno ny lehilahy lava volo be ohatra ny vehivavy mipataloha mampiseho tratra sy ny sisa bon tsy anjarako ny mitsara fa ary de hitanao tokoa misy fahagagana any anatin'le fiangonana reny misy fahagagana tena misy fanasitranana misy mijoro vavolombelona anjarany tompo zay fa ny zavatra hitako kosa zany taony de zao atao vahoany oloko gravy ny fahagagana hitato za zany tsy mandoka tena raha miteny anao an'zany fa gravy misy rahalahy zay tato vo natao batisa tamin'ny salady teo izy cancer be tongony cancer tena fery be io faladiany io de fa miabory reto ny ratsatongony ratsatongony le izy any tongony amy tongony eo de cancer be ambany eo miaboribory ny anany de cancer be tena vao nahitan'zay rahalahy zay tena o zay hoe
oa niandro fahagagany ty lehilahy ty de izy any amin'ny sapam-piangonana any mivavaka de angamby izay indimy no nidelivreko de isaky ny delivreko inga io de miasitrana le miamaina le fery nefa tena fery be zany a taitra tamin'ny lahady teo nahita azy teny amin'ny onony Jordan natao batise ngare sitrana pasteur ny tongotra sisa nefa cancer be zany sitrana pasteur ny tongotra ka io miakina amle fahagagana iandrandrainao azonao miakina amle fahagagana iandrandrainao nisy ny fahamasinana takin'Andriamanitra ozy izy mivolaza maiboly eto hoe mana masinany tenanareo fa rapitso de anao fahagagana eo aminareo Jehovah reny olona fiainan'olona be da be miova hoe nahatsangana trano atam-piangonana 4 ny akamaroan'ny olona mitsofoka tangeza Antony olona 4 misy boka antrosa daholo mitsofoka mivavaka voalohany tamin'ny vaon'ilo koa te olona nariny vady olona tsy mahita tao sady marary namosavin'olona mibotsina kibo cancer zavatra zany tsabonaty malemy jamba olona efa faty olona efa mialaina fa gardeko zay fahamasinana zay tam-piangonana nalazain'olona hoe ambany lalàna satria misarin-do ambany lalàna fa manao zipo lava tsy mihoanina daholo biby maloto rehetrarehetra ao samy manana le objectifany za mila fahagagana faratapony za mila fahagagana mihezinyeziny za mila ny fomban'Andriamanitra mahery vaika atao anatin'ny fiangonana mila mahita ny fanatren'Andriamanitra mahery vaika ao anatin'ny fiangonana de zany mahatonga ny plasin'ny lehilahy fa miplasin'ny vehivavy hafa za kosa aloha teny zako mampianatra ny olona na fahamasinana anaty fahadiovam-po fahadiovana any anatin'ny eritseritra fahadiovana any anatin'ny saina na fahadiovana ivelany ny tena erreur beana mpitoroteny am'izao fotoan'izao manko sy fitoriana filazantsara de le hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany Andriamanitra tsy mirarazy hoanina hoany fa hano zay tiana hoanina fa jerentsika ingeny atao amin'ny Daniel vetivety Daniel toko voalohany eny vakiko hoe amin'ny anaran'ny tompo izy hoe Daniel toko voalohany 15 ary Daniel ny tao ampony tsy andotony tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony ka de nangataka tamin'ny lehibe an-tandapa izy mba avelany tsy andotony tenany jerenao tsara ary Daniel ny tao ampony tsy andotony tenany tamin'ny anjara hanina tamin'ny anjara ina hony hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony ka de nangataka tamin'ny tandapa izy mba tsy avelany andotony tenany resaka hanina hoe tena hoe eo zany ny sakafon'ny mpanjaka rehetra crabe crevette to eo daholo zany rehetrarehetra ny hanina de mihinana ny daholo mmpanolotsaina sy ny olona milapa fa izy efatra amin'ny rahalahy Daniel sadraka misy Abednego tsy tena nangataka hoe raha mba mety tena aloha zay mba tsy hikasika an'io mihitsy alohan'ny kotrana rany menana fa aloha zay tsy hihinana ny hanina avy amin'ny mpanjaka de tsy nandoto ny tenany tamin'ireo hanina maloto reo izy de eto amin'ny andininy fa 17 dozy izy ary ireo zatovy efa da ireo de nomen'Andriamanitra fahalalana saina ny amin'ny taratasy sy mifay endrena rehetra ary Daniel nafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofo rehetra eo amin'ny 19 ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra zay nanontaniany mpanjaka azy de hita fahalana tombo 10 eny no ny ombiasa rehetra sy ny piskidy izay eo amin'ny fanjakany rehetra azy izy jerenao tena hoe vokatry le izy efatra amin'ny rahalahy tsy nanendry resaka fahamasinana ratsakafoa tsy mikasika mihitsy ilay sakafo maloto sy zavatra tsy tokony hoanina na fiainana maloto tsy mikasika atao mihitsy de ambara baiboly fa no amin'ny 15 hoe ny fahendrenana ananany ny fahalalana ananany de folo eny mihoatrana nomby asy sy mipiskidy no le fahamasinana zay nitazoniny zay nigardeny de nanana fahatakarana sy fahalalana ary fahazava-tsaina folo eny 10 fois plus no ny olona rehetrarehetra sy ny manam-pahaizana rehetrarehetra ary lazaiko aminao fa tanteraka io io zany misy dikany tsika tsy mandeha amina zavatra malotoloto ary na ny fiainan'ny Josefa azy tanao Josefa zanaky Jakoba tany amin'ny tany Egypte
le nadalainy vadiny potifara miaro ny tenany tamin'ny fahamasinana izy teo anatrean'andriamanitra tsisy nahita azy tao amin'ny chambre raha ohatra izy ka nijangajanga tamin'ny vadiny patrony fa ninafinaritra nitazominy le fahamasinana jerevo ny fisandratany tonga de lasa prime ministre tao amin'ny tany Egypte izy ny lasa mpanapaka ny tany Egypte fotoana fotahorinana iny ka io le fitandrona ny fahamasinana io le izy afaka miaina am'izay tia miainana daholo mpino rehetra afaka miaina am tsy fahamasinana izy afaka miaina fahamasinana tonitoniny kelikely na ivelana anatiny fa ho anah manokana tena manatratra ny fahamasinana faratapony satria te ahita fahagagana faratapony am'ty 2025 ty ka raha mitena anao ahoana ny etrena misy fandraisana am 2025 ve tena misy a raha manatena zavatra goavany ianao am 2025 de mana masina ny tenanao androany fa raha mipitso de anao fahagagana Jehovah ka miakina am'le fahagagana tiana otratrarina raha fahagagana madinidinika kely sy le kelikely midikodina kely de fahamasinana kelikely ny tratrarinao am'ireny fa raha ino izy ty fahagagana faratapony tiana otratrarina de mila mitsofoka amina fahamasinana faratapony anko le olona zantony
nahoana mafy be ka tsy ala fa hoana tazony fotsiny ampiakaro ahoana iala satsala iala satsala iala satsala wa rovina iala rovina tsakatsara sobato afaka Sentendo tu marzena, tu para. Solo Jesus. Shaf. Maleta terra. Solo tu. Ava tu. Ya la satsala. Ya la satsala. Tu kacang nana. Tenda funsana. Aurun terra. Apa kita pilih? Apa kita macam seperti itu? Ya hitantsika am'ireny fa de nafinaritra be reny fampianarany reny a izay nentiny lehilahin'Andriamanitra pasteur Hertine. Inona fa tsy latsa-danjany am'ireny pasteur Hertine ny fotoana amin'ny sabotsy ho avy izao. Mamaraparantsika angatako pasteur Hertine mba ho azavainao ny limite hoe aiza katraiza ny atao hoe famasinana ary aiza katraiza no atao hoe tsy masina zany amin'ny alohan'ny maraparanantsika azy. Efa netiko teto any tamin'ny faraparany teo Jean Anthony zay valim-panontaniana zay hoe io zany ohatran'ny hazavan'ny jiro hazavan'ny jiro ao ny jiro pétrole tamin'ny andro taloha zao na amin'izao ary mbola misy mampiasa jiro pétrole mazava ny jiro pétrole fa arak'izay mahajiro pétrole azy zay de io mifaritra zay tokony hazavainy ihany no mazava aminy misy ny jiro labougie mazava ny jiro labougie fa am'izay maha labougie azy zay de labougie koa ny hazavana entiny misy ny veilleuse roandreo mampiasa veilleuse ianao misy ny jiro be jiro efa ohatra hoe 15 watt 20 watt am'izao moa zao le misy an'izany jiro le 20 watt fa mazava be fotsifotsy be reny mazava be reny misy ny 40 watt misy ny 60 watt misy ny 100 watt misy jirona koa misy ny jirona koa zany misy ny jiro projecteur efa 400 watt fa tadidio fa misy koa projecteur efa mahatratrany amin'ny 4000 watt azonao jiro daholo zany reny le manazava ny kanja be mamasiny reny zao efa tsy haiko na 4000 watt reny na 10000 watt tsy haiko zay anareva matanjaka be reny matanjaka be reny le manazava ny kanja be any Paria reny ka jiro daholo zany manomboka amin'ny jiro pétrole jiro labougie ka reny ny ka misafidy ny olona tsisy io zany tsisy limitiny hoe firany de iza ny lazaina fa masina iza ny lazaina fa mazava de iza ny lazaina tsy mazava fa mazava daholo io fa miakina am'izay tianao ampiasaina de ohatr'izay mihitsy le fahamasinana tsy tsisy mitsarana rehefa ny ray an' Jesosy ianao de efa ampy zay zay de efa zava-dehibe fa ianao am'izay avy eo no mijeriny hoe manahoana ny fahamasinana anatin'ny foko mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve afaka sady mivavaka ianao mikikika mamifadikanina no mikikika mivavaka manao délivrance kanefany afaka mitahiry lolopoko afaka mitahiry lolopoko ary tsisy afaka manakana anao an'izany aza mitahiry lolopoko afaka sady mahery mivavaka ianao no manamasina fitondrateny ty ivelany ana fa afaka me tsara velatsy fa
ino mamaritra ny azavanao iny azonao ino mamaritra ny azavanao hoe au lieu de tokony ohatra hoe 400 watt ianao de no le fiatsaram-bela tsy eo anatin'ny fonao na le lolo-po anatinao de lasa 20 watt sisany mipotra azonao zany mino fa mazavazava ngam20 watt sisany mipotra satria takonan'le fiatsaram-bela tsy le izy azonao io koa zany misy ohatra hoe eo le jiro mazava be eo anaty fa saromana lamba maintimainty izy ohatra na saromanana de kely sisany azavany mivoaka de anjaranao no misy olonge ohatra zany zao Antony mahery mivavaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tena mifahatianina tapabolana roa tokom-bolana ray volana mifahatianina tena tsara fifandraisana amin'Andriamanitra fa saroman'le fitafy tsy mendrika ety ivelany saroman'le fitafy tsy mendrika de leo anaty mazava be fa le ety ivelany saromany iny de Andriamanitra nefa tadidio tsara foana fa mijery tsy hoe ny anatinao ihany mijeren'Andriamanitra fa sady mijery ivelany Andriamanitra satria ny ao anaty eo ihany angeza Antony no mivoaka ivelany zay ny tenin'i Jesosy fa avy ao am-po izy no ivoahan'ny sain-dratsy avy ao am-po no ivoahan'ny sain-dratsy ny fakambadin'olona ny alatra ny ampangalainga avy ao am-po no ivoahany reny ny fijejoejona avy ao am-po tsisy olona jejojejo azy ivelany zany hoe ahoana ianao te de ny ivelany fotsiny miainga vato daholo reny miainga vato reny ka io zany tsy azonao adalaina am'zany Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany tsy azonao rebirebena zany Andriamanitra hoe miorang'Andriamanitra ny fony ihany mijereny fa Andriamanitra tsy non ny aty ivelany de avy ao am-po ihany no mivoaka ivelany reny pataloha tatatataka azonao hoe vehivavy pataloha tatatataka reny avy ao am-po reny fa tsy pataloha tataka ho azy fotsiny reny le vehivavy tia manao mini-jupe reny de te ampisehoany fitombena sy ny fiekeliny iny re zany tsy hoe zipo reny tsy problème zipo reny sy lamody fa avy ao am-po reny no miaingy no tonga reny hoe asehoko fiako asinao zany reny vehivavy hoe feny tatouage ny vatany de reny zany tsy hoe tatouage soratsoratana fotsiny fa avy ao am-po ny voan'ny tatouage avy ao am-po daholo reny ny fangambadin'olona ny rehetrarehetra reny ny sexy reny zany avy any am-po daholo sexy aloha ny fonao voalohany zay vao lasa sexy ny fitafinao fa tsy mahazo mandreby azy am'fandrebireby am'zany hoe Andriamanitra tsy mijery ivelany fa ny io aty ivelany any fa ny fokotsy zay azafady avy eo am-po io zay ny fandehan'izy iny mahafinaritra pasteur Ertina tsara ho azavazavain'ny pasteur Ertina ihany amin'ny firy ny fidirana amin'ny sabotsy amin'ny firy misokatra fiangonana haiza daholo no anatanterantsika amin'ny valo sasany maraina ny fitoam-bavakantsika ny miditra amin'ny valo sasany maraina tsy diso manerana ny trano fivavahana vaon'ny oloko trano vaon'ny oloko mo tena miparitaka eraka Tananarivo de Jerevo eny fa fotoanany fahamasinana izao Antony vahaon'ny oloko zay tanterahana ihany keo eto amin'ny 3 frera namongo te apitan'ny tobo Ratsimandrava eto Anosy eto Andrefanambojanaza misy andre tobo Ratsimandrava eo de apitan'ny tobo Ratsimany tobony gendarme io apitany io misy andre 3 frera de ohatr'izay koa tia Jerosalema Karobato ambany atsimo commune de ohatr'izay koa tia amin'ny temple de la foi bypass temple de la foi bypass ny eo amin'ny rompoaimbo manambola eo anatanterana ty séminaire lehibe momban'ny fahamasinana ity Antony ya ankasitrahantsika tao tokantrano nanaraka ny fandarana ankasitrahantsika ihany koa pasteur Ertina zay filoha-mpanorona ny trano fivavahana vaon'ny olo koa niaraka tamintsika teto mametraka veloma mandrapitafa amintsika veloma pasteur Ertina
miverina tsy mandrakizay tsy miverina tsy mandrakizay misaotra araiky misaotra araiky misaotra araiky misaotra araiky naran'i jesosy mianaran'i jesosy kiala tanteraka ary atrany amin'ny fianakaviana sy any atokantrano rehetrany kiala am'izay misaotra tompo veloma mandrakizay veloma mandrakizay veloma mandrakizay